Anja handball herinandro ihany koa no tanterahana teto amin'ny Antananarivo zany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izay fedina ny tompon'ny Madagasikara sokajy lahy sy vavy ho an'ny sokajy senior io amin'izay fedina ny tompon'ny Madagasikara izay ny talata izao ary no anatanterahana ny lalao famaranana. Taoriny ny andro farany amin'ny fanitsanana izay nitanterahana androany alahady tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ho an'ny taranja handball fedina ny tompon'ny Madagasikara dia fantatra avokoa ireo roa voalohany izay hiatrika ny lalao famaranana raha ho an'ny sokajy zazalahy io na ho an'ny sokajy zazavavy. Ho an'ny sokajy zazalahy dia mazava ny lalan'ny Masindamisely sy ny HBCT hiatrika ny lalao famaranana amin'izany fedina ny tompon'ny Madagasikara izany. Ireto ekipa roa reto nandritra ny fanitsanana dia tsy resy mihitsy. Azo lazaina fa manana ny toerany aloha raha ny taranja handball ho an'ny CMCL sy ny ho an'ny HBCT avy any Atsimo andrefana izany. Amin'ny talata izao no hiatrika ny lalao famaranana izany ny taranja handball fedina ny tompon'ny Madagasikara. Raha ho an'ny sokajy zazavavy kosa indray dia ny THBC avy eto Analamanga sy ny Tility avy any Antsinanana no tafita amin'ny lalao famaranana amin'izany fedina ny tompon'ny ligina Analamanga izany. Teo amin'ny vokatra afarany tamin'ity lalao androany ity dia ny HBCI nandresy ny Sofia Misoma tamin'isa 0 no 4-30 ary ny Cosmos niondrika nanoloana ny CMCL tamin'isa 7-30 no 20. An'ny zazalahy io ary mbola eo amin'ny zazalahy zay ihany ny HBCT nanilika ny ASCO Antoliara tamin'isa 2-30 no 20 ary ny sokajy zazavavy dia ny ASCO nandresy ny Tsiky tamin'isa 4-20. Arak'izany dia amin'ny talata izao zany no hiatrika ny lalao famaranana. Niavaka ny fedinan'ny tompon'ny Madagasikara tamin'ity taona ity sy tamin'ny taondasa araka ny nambaran zareo amin'ny federasiona dia ny hanomezana lanja sy ampiakarana ny avo teknika dia nasiana aloha ny fifanitsanana isaky ny faritra ka ireto avy ireo ekipa tafavoaka tamin'izany fanitsanana isaky ny faritra izany. Ho an'ny ekipa lehilahy dia ny ASCO, Cosmos, ASRB, Sporting, CMCL, ny HBCT sy ny HBHT no tafita tamin'izany dingana faran'izany. Ho an'ny sokajy zazavavy dia 9 no tafita tamin'izany dia ny ASCO Antoliara, ny Sofia, ny HBCI, ny CMCL, ny AS Tsiky, ny THBC ary ny Tility avy any Antsinanana.